Salama daholo. Izahay eto amin'ny tsy lany tetika mikajy ny ahatsara sakafony rehetra dia manolotra nahandro mora tao iray androany. Ho hitantsika ao avokoa ny tsiro, ny fanjarian-tsakafo ary ny tetika madinidinika. Nefa tsy mandany vola be loatra. Lasa aritsika. Ny nahandrontsika androany dia krepy maro ravina amin'ny tantely sy makirana. Iny ity dia karazana mofomamy mora tao sady tsy lafo vidy ho amin'ny andro fety eo amin'ny ankohonana. Sady mitondra hery no mampanjary sakafo noho ny singa isan-karazany avy amin'ny akora anamboarana azy. Ireto avy ary no ilaina amin'ny nahandro ampy ho an'olona efatra: lafarinina fa 1 kilao, vovon-dronono atsasaky ny fahefany na 520 grama, atody 4, tantely sahabo 200 grama na fa 1 kilao latsaka kely. Karazana tantely marihitra no tsara ampiasaina. Voasary makirana 4, sira indray mitsongo, menaka coco na dibera 520 grama, rano antsasa-litatra. Toy izao ny dingana ikarakarana azy. Arotsaka ao anaty sopiera ny lafarinina, ny vovon-dronono, ny sira indray na indroa mitsongo, ny atody ary ny menaka coco na dibera. Aroarona amin'ny sotro azo ifangaro tsara be. Araraka tsikelikely ao ny rano sady aroarona trany halama tsara. Rehefa mahazo paty tsy misy vaingambangana dia vita amin'izay, ka avela hipetraka mandritra ny adiny iray. Didina ny voasary makirana dia potserinao anaty lovia baolina ny ranony, esorina tsara ireo voaniny, arotsaka ao ny tantely dia aroarona ifangaro tsara ny ranom-boasary makirana sy ny tantely. Avela hipetraka ihany koa io lasosy tantely io, mandra-piandry ny patina krepy ho vonona. Rehefa dia endasina manifinify tsirairay ny krepy. Rehefa mibotsibotsina kely dia avadika endasina amin'ny lafiny ilany. Avy eo dia velarina amin'ny fanongoa eo ambony lovia fisaka. Rehefa voahindy avokoa ny krepy dia raisina ny ray ambony indrindra, afindro eo amin'ny lovia fisaka lehibehibe ary andrarahana lasosy tantely sy makirana kelikely eo amboniny. Raisina indray ny krepy ray manaraka dia apetraka ambonin'ilay voahosotra teo ary andrarahana lasosy tantely sy makirana kelikely ihany koa eo amboniny. Dia afindra tsirairay sy andrarahana toy izany hatrany hatrany ireo krepy mandra-pahatapitra izy rehetra. Rehefa vita izay dia didina toy ny mofomamy ary aroso. Ireto misy tetika kely mikasika io nahandro io. Tsy mila hosorana menaka intsony lapoaly rehefa manendy krepy satria efa misy menaka na dibera ao anatin'ilay paty. Raha dibera no ampiasaina dia tsy mila tsonika akory rehefa manafangaro azy amin'ny lafarinina. Raha fehezina ny nahandrontsika androany dia krepy maro ravina amin'ny tantely sy makirana, mamy malefaka sady mampanjary sakafo. Masotomano! Raha nahalinanao ny nahandro androany na ny tetika samihafa natorinay teo dia anehoy aminay. Ary indrindra raha nahandro izany koa ianao dia zarao aminay ny hevitrao. Amin'ny manaraka indray ary.